vola misy inona? Fizarana faharoa sady farany amin'ilay tantara mitoy nosoratandrakotondra Sophie Libertoni na Zazana Vela. Ovy aloha amin'ny Louise Ravelsoa, Sylvia Randrenatoandro, Nanja. Miaraka amin'ny Nofy sy Christophe Rabiarmanana. Mandray feo sy manatontosa Nanja Razafindrakoto. Mandrindra raha teknika Aro. andro fahaenina. Hitanareo zao fa mitombona daholo izay voalazako sy ilay nofin'le manga. Mazava tokoa izany izao fa tena teraka ny 2 Martsa 2017 tokoa raha matoran'olo raha ity kopis kara-panondro ny tiany jerena. Izany hoe raha foezina dia hoe 2, 3, 2, 5, 7, 2. Izany hoe 17 taona izy izany. Ary valy tokoa no isan'izay tarehimarika voalazako teo izay hita amin'ny laharam-bola rehetra moa izany. Ka ny era lehibe fanombohan'ilay laharam-bola dia fiatombohan'ny anarana hoe Ranoro. Tena miasa reto mifanahy masina. Ilay onja beo. Tena zava-dalina tokoa aloha izao e. Fa tsy takatry ny saina mihitsy. Le tarehimarika 2 voalohany izany dia midika hoe 2. Ny tarehimarika 3 manaraka kosa dia hoe volana Martsa. Ary le tarehimarika 4 farany kosa indray dia le taona nahaterahany izany 2017. Ary dia io le tarehimarika 4 tsy tadidinao ry tovolahy. Ie, ka fantatra ihany izany izao fa io tokoa ilay vola tadiavintsika. Dia inona amin'izay no ataontsika manaraka mba hahafahana mahita ny vola io e? Izao ndeha atao ary. Hoe ahoana? Ianao izany ry tovolahy mandeha makany amin'ilay bara fisotroanareo toaka iny, manontany an'izay olona mivarotra ao raha mbola ao amin'ny zareo io vola misy an'io laharana io na tsy. Ka zangy reto tena mbola nanan'ilay madama otrosa be mihitsy e. Na ny mandalo any aza mbola tsahako akory. Ka mbola tianao izany ny ampijaliandra matora anoro anao lava izao. Ary na izay aza efa nahazo fandrahonana ihany koa. Tsy maintsy makany ianao raha mbola tianao koa ny hahavelomantsika e. Indray arika. Dia ianao indray masera mba mitety an'izay tsena kely rehetra ety amin'ny manodidina rehetra ety misava an'izay. Ianao mantsy no enoko fa tsy hampiasa saina ny olona hoe pisy loko na mpangalatra satria misalotra n'iny akanjo amin'ny mahamaseranao iny. Farany anankiray aminay mety anahirana ihany Za kosa indray andeha eny amin'izay radio izay fa misy namako miasa izay mantsy ao dia mba hiangaviako izy anaparitaka an'izay mba hamora amin'ny fikarohana ataontsika. Hoe dia saika adiniko tia misy finday omeko ampiasainao aloha ry tovolahy mba hahafahantsika mifampiantso raha sendra misy vaovao. Efa misy fahany iny ary tsy misy laharana ankoatran'ny miasa masera aina ao anatin'iny. Misaotra tompoko. Tsy misy tokony hisaoranao azy zany fa ao anatin'ny fikarohantsika ny vola manadalo io daholo anie izany e. Ie, ka tsy aleo amin'izay hoe samy hanao ny asa fa mandeha ny fotoana e. Alohan'izay aloha dia andao aloha asiantsika vavaka kely. Alefaso ary e. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Allo? Vaovaonao any le manga? Ka tsy izany fa avy ato amin'ilay bara fisotroana io aho io e. Dia laza ilay madama ato hoe
efa natao miversomoanikeo daholo ny vola azony tamin'ny tavabolana iny. Zany ve? Versement aiza hony? Le tena tompony tsenako. Ka aiza ny misy olona io hony e? Mipetraka any am-pia fo ny olona io e. Tsy maintsy makany izany ianaoko. Ka ny olona range dia za tsy misy fre. Zany ihany koa ny antony atsoko anao. Nefa za io koa zao tsy manana tsony. Tsy niasa tao amin'ilay radio tsony hono le namako dia tsy maintsy nandoa 80,000 ariary aho saran'ilay filazana. Dia ahoana re izany e? Inona no atao? Ka mindrama aloha any dia soloina ny olona rehefa manana ianao e. Iany ary fa ezaky ny tady Ary angany ianao fa efa amin'ny 3 folakandro ka izao Izay ary aloha fatapahako ianao e. Ok izay aloha sao dia lany tatahako ka. Mila mitsitsy be fa lany tataha hony e. Atao sérieux tsy maharaka mihitsy Io amin'izay le akama nandrasanao. Tsy niova ny vidiny fa ny tata kosa tonga dia doublé ny tontolo andro. Ny akama plus dia lasa 1 giga nefa 10,000 foana. Ny akama full kosa lasa 2 giga nefa 2,000 tsy miova. Manakely 420 ora. Doublé ny tata fa tsy izay fotsiny. Promo be miaraka amin'ny tolotra be connect. Mahazo bonus data hatramin'ny 50% raha vidina amin'ny Orange Money. Tolotra misy bebetry. Vidéo ao amin'ny Super App Maxit na ao amin'ny 123.orange.mg. Wow, tonga dia mety be. Tolotra mety tsara. Réseau ao tsara. Ao tsara. Orange, eo anilanao. Ho anao olon-tsotra, fikambanana, orinasa, mpandraharaha, fiangonana sy ny sisa, misokatra ho anao ny sampana dokam-barotra eto amin'ny ASM Radio Telo amby zato telo ka efatra, Canal Plus 336. Antsoery ny laharana 034 49 676 11 034 49 676 12 na manatona vantany aty amin'ny foibe toerany ASM Radio lo A33 faravohitra ambony Foibe Frenzy. Ela ihany reto ny iainako sy nahamasera izay fa tena mbola tsy nahita zavatra toy ity ary tsy mbola vizana ohatr'izany. Za koa aza zany reraka mafy mihitsy ko. Tena tsy nahatsy-lamboto aty indray mitoraka ity. Zao ananan'ny olona vola ohatrinona be zao. Tena tsy nanaiky mihitsy mantsy le tompon'le volany indramiko nidinana tany am-pefy raha tsy nasiana zanany le volany. Fa tena atao vianatra ho an'ny sisy reny manararopaty reny amin'ny manaraka ka. Zao izay avy miara mizoga aminao. Iany ray tompoko. Dia mbola mamerina amin'ny fisaoranareo an-trano tokoa aloha reto nanampy Ka aiza ho aiza ity no misy an'le fasana ry tovolahy. Sika mantsy ity ohatran'ny mandeha fotsiny koa. Efa tsy ambadika kely atsika. Reto, renareo ve izany feo mampatahotra be izany? Feom-borondolo re zany ry Madame Mariette Mety misy mpamosavy izany ity raha izany Eny tsy lozan'izany aloha ny toerana toy itony Tena ohatra miorina be angery reto izany hododohako izany Aza dinoina le vavaka toram-pona ampianariko anao Madame Mariette Samy mivavaka any ambony avy dia manana finoana Eny masera ary amin'ny firy tokoa aloha izao Efa 10 minitra sisa dia amin'ny 12 ora alina. Isa le fasan-dramatorano reto Ay izany Misy lakroa hazo io ve? Ie, io indrindra Mindriry tony Toa mahonena kely kosa mahita ny fasana elevenana izany koa. Jereo nge sanatria toereny biby ireny nalevina tato fa tsy olona. Sa izany tokoa ve rehefa tsy manan-kavana Ary isan'ny antony nampitomany azy foana tamin'izy ny seho tamintsika ireny kosa ry masera. Malahelo loatra izy.
dongo tany kely zara raha mitototra fotsiny toreny vohitra ireny. Hoay le ty fa misy inona indray ry tovolahy? Totaitra tampoka ianao fa misy inona? Sady jereo raha tsy mivadika nangovotra be teo. Sa mangatsika? Nisy ohatran'ny olona tsy raha nahitako teo. Tena mitovy amin'ny Ramatoranoro mihitsy ny fahitako azy. Tena andao reto aterin'ainga iny vola iny dia hialeto fa tena matahotra koa azy zany ka ila tsy hafindra intsony ny tongotro. Ka andao aingana re. Petrao eo akaiky ny fasany eo amin'izay ary le vola dia andao andefa inona ihany ny mbola andrasanao eo e. Ohatrany misy olona mitsaitsaika angereto zany ao aorianantsika zany e. Andrasa aloha reto a. Fa mbola misy inona e? Mila mifona amintsika. Indrindra moa fa za. Eny tokoa. Tsika roa le tsy nandevina azy taty. Tsy izay moa le fangatany. Ka ao ary atao viaingany. Ramatoranoro, tonga eto izay telo mianadahy araka ny fangatahanao. Anatitra ty vola izay nangalarinay stony ity. Ary ihany koa mifona aminao izay telo mianadahy tamin'ny tsy fandehananay nandevina anao taty. Koa za ampitahorina tsony izay manomboka nefa efa tontolo roa samy hafa no misy atsika. Izay ary nenareo le rivotra mifofofo be. Io misy olona mitsoro be reto a. Mataratsy izy io. Aiza ny vola? Ty reny volanao re tompoko. Dia aza ampijaliana tsony re zay e. Foana re zay e. Mamelary anay Ramatoranoro. Rehefa tafaveloneto amin'ny fotsiny ty vola izay nanandanja teo amin'ny fiainako ity dia ampy azy zay. Ary manompoko izao fa dio ny fanaovana tsinitsinina sy fanararotana olona na dia tsy miteny aza ilay olona novanao azy. Ary ny zavatra iray mba angatahako aminareo dia hoe mba amboary tsara ty fasanay levenako ity. Raha sitrakareo mba handriko aty mandrakizay. Sotra tsy nivadika tamin'ny fanekena. Veloma mandrakizay. Vao maika miamahery izany rivotra izany. Ndao aingana amin'izay reto ialeto ka. Sady jereo angefa tapitra mihetsiketsiky daholo reto hazo zava-maniry reto e. Dia ty amponja tokoa sisany ny hafarany lary le manga. Fanenjehana le trosan'olona be dia be taty amiko sy le alatra nataoko farany teo ihany nefa no nahatonga an'izany. Tsy tratrako le fotoana ny fanarahana merenana azy dia voatery nangalatra indray ahy. Dia izao ny vokany. 10 taona tranomaizina. Na iza tokoa manao ratsy eto amin'ity tany fandalovana ity dia tsy maintsy mandray valinasany daholo. Tena fahaitanteraka mihitsy. Rehefa tafavoaka ato tena nanarako fara mandimby mihitsy ty resaka fangalarany ity. Aleo mandeha amin'ny famarinana tranona dia mahantra azy. Raha mila fidividina ihany koa na namana iarahana aza fa misy izy ireny
mitarika anao any amin'ny fahaverezana mihitsy. Tsy adala tokoa ny fahendren'ny taolona anao hoe ataovy maro ny sakaiza fa iray ihany no hitokiso. Ny aza nefa efa raha iny ny namako mbola ratsy ihany. Mitarika taty amin'ny kizo. Sao dia nahita faisana mihitsy tamin'ny fitadiavana an'ilay vola manana ny laharana mitovy amin'ny daty nahaterahan-dramatoran'oro sy ny litera fiandohan'ny anarany. Tena mba dada indray aloha iny fa resaka e. Tsy mbola nahita ohatran'iny hatramin'izay na olona. Natolotry ny Orange. Fa vola misy inona? Fizarana faharoa sady farany tamin'ilay tantara mitoy no soratin-drakotondra Sophie Di Bertoni na Zazana Velo. Novelomin'ny Louise Ravelso, Sylvia Randrenatoandro, Nanja. Niaraka tamin'ny Nofy sy Christophe Rabearmanana. Nandray feo sy Nana Tontosa, Nanja Razafindrakoto. Nandrindra raha teknika. Ary